Manatitra ny araba indray tompoko lahy sy tompoko vavy manasanao avy hatrany anaraka ny vaovao atsika ireto indray ara moa ny vaovao isany songadina amin'ny tsihy sabotsy fahavalo amby roapolo ny volana septambra ity eo andalam-pamitana ny lisy mpifidianana sy ny kara-mpifidianana amin'izao fotoana izao ny eo anivon'ny vaomiera mahaleo tena amin'ny sanany fifidianana na ny senita. Mbola maro kosa ireo mpifidy tsy mbola tapa-kevitra amin'izay olona ho fidiny hitondra ny firenena amin'ireo kandida miisa 3 amby 3. Iamafy kosa ny fitokonana nataon'ireo mpianatra eny Vontovorona ary tsy hijanona izany raha tsy mahazo valy ny mahafapo amin'ny fangatahany izy ireo. Ao anatin'ny politika tranomono isantarantsika ny vaovao anatin'ny tontolon'ny fifidianana sy ny fanomanana an'izay mizotra ary mandeha araka ny tetiandro izay efa napetraky ny senita mofo ny asany rehetra araka ny nambara ny tompony andraikitra eo anivony. Momba lisy fifidianana sy ny karatry ny mpifidy dia eo andalam-panotanana an'izany ny senita amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana atao anatin'ity fanadihadiana entiny vola ravoavy sy tsiry rakoto arson ity no hitondrana ny anjenjiny izay. Mahatratra 200 valorivo sy 7 sy 7 sy 7 tapitrisany isan'ny mpifidy voasoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana raha ny antotanisa farany tamin'ny 20 septambra lasa teo. Raha nambarany teo anivon'ny senita dia eny anivon'ny centre informatique régional no mandeha ny fanotanany lisitry mifidy amin'izao fotoana izao mialohan'ny andefasana azy eny anivon'ny CET. Ary ny 6 oktobra ao avy izao no heverin'ny senita maranana ny tanteraka ny lisy mpifidianana. Amin'ny daty ny 20 septambra zany zao dia nahatratra 7 778 602 misy ny mpifidy voasoratra ao anatin'io lisy mpifidianana io. Ny tsara ho fantatra raha teo ihany koa ao anatin'izay dia kalohan zay le ataontsika hoe fanotany na introduction an'izay lisy mpifidianana izay dia efa misy andreo fanadiovana azany lisy mpifidianana izany isy nambaratonga tsy mpina manokana amin'izany tany anovany commission électorale de district dia efa misy an'izay fanadiovana izay izany hoe ny fanalana an'ireo anarana verindroa na verina imbetsaka zany ohatrany hoe anankiroa. Teto anivony national ihany koa izany hoe tao amin'ny centre national de traitement informatique de données dia mbola nisy fanadiovana fanindroana ihany koa an'izay lisy mpifidianana manerana ny nosy izay io le atsotsika hoe consolidation et dédoublonnage national dia izao fotoana izao zany tsika afaka milaza fa madio dia tena madio tokoa any lisy mpifidianana. Mikasika kosa ny karatry mpifidy dia nambarany teo anivon'ny senita ihany koa fa mandeha ny fanotana izany. Mahakasika ny kara-mpifidianana indray dia eo am-panotana an'izay kara-mpifidianana izay ihany koa tsika amin'izao fotoana izao azotsika marina zany zay eo anivony centre informatique régional eto Antananarivo dia efa misy district maromaro zany zao omaly efa vita ny fanotana na ny impression an'izay kara-mpifidianana izay ary dia hoalefa any anivony commission électorale de district ireo kara-mpifidianana voatonga ireo ary dia efa afaka mizara avy hatrany an'izay kara-mpifidianana izay. Itoy hatramin'ny 20 oktobra andro ny fifidianana amin'ny fitsinjarana ny karatry mpifidy raha ny fandaharam-potoana navoaka ny vaomera mahaleo tena amin'ny sanany fifidianana na ny senita.